fantatrareo zao fantatra fa zany tianareo antaina za zao dia nametraka mihitsy amin'ny fitoriana amarakoty voarivo hoe voatotoana ny maha olona fa hoana no alolazainao amin'ny gazety hoe mpangalatra tsy ataoko ngamba fa tsy zany kosa ny demokrasia tsy zany ny fahalalam-panao gazety mety tsy hitovy any amin'ny fitsarany raha ohatra ny fitsarana mieritreritra fa manana ny fahadisoana ajaiko ny fitsarana tsisy olana mihitsy zany fa mieritreritra hoe zoko le izy any maha olona any kitikitian'le olona zay maministra mbola zavatra hafa zany fa ny maha olona ny tezana no ataon'le olona tsinitsininy noho ny mety hevitra tsy mitovy zany kosa amin'ny fiainana zany na ministra na tsy ministra dia tsy ekeko zany mety ho diso mety tsara hafa ny tribunaly zatra fahefana samy hafa io raha mieritreritra izy hoe tsy ampy zany monsieur Rakoto Voarivo tsy azonao enjehana amin'izany ny karazan'olo ohatry zany zay zany lalàna eto amintsika fa mieritreritra zay fambaty zay ary mino fa eo mba samy mieritreritra tsika tsy mahasoa fiainantsika zany mampisotona fiainantsika mihitsy solidarité tanteraka zany na ny firaisankina tanteraka amin'ny Jean-Luc Rahaga amin'ny anaran'ny syndicat ny mpanao gazety zay soloko tena eto resaka fahalalahany asa fanao gazety tena manahirana kely mihitsy manahirana be moa zany maromana kokoa no mijery azy amin'izao fotoana izao satria tao anatina andro maromaro na herinandro maromaro zay dia mifanesesy be ny ohatrany hoe fandrahonana na ankolaka na mivantana ny mpanao gazety filazana hoe fandraisana fepetra sy ny sisa dia androany zany tonga mihitsy amin'ny hoe fampiatsona ny namana mpanao gazety aty amin'ny brigade de recherche criminelle aty afiadanana amin'ny gendarmerie zay mampanay be zany eo amin'ny hoavy ny asa fanaovana gazety indrindrindrindra fa rehefa jerevanao le eo amin'ny lafiny ara-teknika zany azo lazaina hoe tsy feno le fepetra maheloka zany na ma-infraction le zavatra nataony Jean-Luc Rahaga ampiatsona azy ety satria efa nanamarika zany ny teo anivony gazety Madagascar Matin fa hoe tsy nininy akory zany hoe tsy fanaininana avoaka ilay lahatsoratra fa fahadisoany le rédacteur en chef zany izay tsy nampafantatra ny directeur de publication fa ny directeur de publication moa amin'ny hoe responsable azy zany eo anatrehan'ny fitsarana dia izy no miakatra aty fa raha jerevana zany eo amin'ny lafiny teknika dia tsy vory mihitsy zany le ataontsika amin'ny teny vahiny hoe élément moral ma infraction le zavatra nitranga zay zany aloha raha ny tokony ho izy mba ametrahana ny fitokisana sy anantenana hoe ny fahendren'ny fitsarana sy ny mpanao fanadihadiana mba hanamarika tsara an'izay zay ny voalohany indrindra fa ny faharoa manarakarak'izay mampiayahany koa marina moa fa fanadihadiana fa efa tamin'ny fitora sasany maraina ny fampiatsona ny namana amin'ny 3 ora rivotsika zao mbola tsy tafavoaka amin'ny fanaovana fampitorana ihany inona ny dikan'izay indrindrindrindra fa fantatra hoe ho déférena au parquet zany na hoe atolotra ny fampanoavana zany amin'ny tsy androany ity zay ny resaka nandeha moa zany fa andrasantsika eo satria hatramin'izao mbola tsy mivoaka zany ety afiadanana ny namany fa manoloana n'izay rehetrarehetra zay zany mba manao antsoava amin'ny syndicat ny mpanao gazety hoe le resaka fahalalahany asa gazety io ny edivana ary araka nambarany namana mpanao gazety teo hoe ao anatin'ny vanim-potoantsika zao hoe andinika indray zany ny code de la communication na ny lalàna mifehany io serasera io dia mifanojo amin'izany ve zay ny fihetsika tokony atao hoe mampiakatra ny mpanao gazety dia manao faninjena marina fa zomo le hoe manao faninjena rehefa matsiaro ianao voatohitohy na afabaraka fa mazava ho azy zay tsy manome signal positif na signal fort amin'le ezaka izay ataontsika indrindra miaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena eo amin'izay hoe ady ho an'ny fahalalahany asa fanaovana gazety zay ka ny tena tsindriko indrindra indrindra satria anisan'ny ady efa nataony syndicat ary mbola ataon'ny syndicat dia hoe tokony ary ampitaina amin'ny namana rehetra izay andinika ny code de la communication io manomboka rampitso zay miaraka amin'ny PNUD zava-dehibe zay hoe le dépénalisation ny délit de presse na le fanesorana zany
io eloka amin'ny asa fanao gazety io tsy ho tafiditra ao anatin'ny eloka bevava intsony a zany hoe tsy tokony hampikadra ny mpanao gazety intsony fa mety hoe lamonde na sazy hafa zany no atao io tena zava-dehibe ary tsindrina mihitsiny zany ny mahazava-dehibe an'izay dépénalisation des délits de la presse izay fa raha mbola ohatran'izay tsika tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena fa tsy adalan'ny sehatra iraisam-pirenena izay ataontsika hoe grande démocratie na démocratie efa lehibe no mitaky no mametraka ary efa mipetraka mihitsy moa lalàna hoe tsisy mpanao gazety mikadra noho ny asa nataony zany fa rehefa voasazy izy enjehan'ny fitsarana dia sazy hafa ohatrany hoe lamonde sy ny sisa no azany fa le mampiditra ponja zany a mazava ho azy fa afatra tsy ataontsika hoe tsy tsara na négatif angamba ny filazantsika azy a eo anatrehan'izao tontolo zao na ireo ataontsika hoe organisme goavana be a miaro an'izany fahalalana asa fanaovana gazety zany na indrindra zany a le ataontsika hoe afatra tokony ampitaina satria tsika zao anatina fitondrana vaovao dia ny lokaloka mitondra antsika hoe démocratie fanjakana tandalana bonne gouvernance izany fahalalana asa fanaovana gazety zany tsy afa-misaraka mihitsy a amin'izany démocratie sy ny fahaiza-mitantana bonne gouvernance izany ka raha miteny an'izay tsika nefa ny hafa ny zavatra mitranga amin'ny réalité na ny tena zava-misy a heverina fa tsy tsara zay ho an'ny rehetrarehetra ka zay no anaovana an'izay antsoavy sy afatra ho an'ny tompony andraiky mpanjakana isan'ny tokony izay Aleo entina tomobile mena ohatra ka misy problème. Aleo entina tomobile mena. Ao ndatsika. Oya kam lay. Tanafitra be? Ngamba le fandaminana atao amin'ny zareo any tena napaharitra an'izy fa ny enquête misotra araka ny tokony izy tao tsisy diffamation. De presse. Après demain, 23. Et vous plaidez quoi? Pourquoi? La femme est